alasarina na ny apokalipsy araka ny baiboly. dia mbola faly miaraba antsika rehetra indray ny amin'izao fotoana izao izay mbola anohizantsika ny fandiniana misesy ny bokyny apokalipsy. Misaotra an'Andriamanitra moa ny amin'ny ahafahantsika mandinika ny teniny toy izany ary angalantsika ny afatra avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny apokalipsy toko 2 andiny 12 ka hatramin'ny 17 no misy antsika ankehitriny. Ka ao amin'izany andalana soratra masina izany isika dia mahita ny taratasy fahatelo izay nisoratana manokana ho anna fiangonana anankiray. Hitantsika moa izany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra fa ny taratasy voalohany izay nisoratana dia ho an'ny Efesosy, fiangonana atao Efesosy. Izany dia hitantsika ao amin'ny apokalipsy toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Ary izay vao taratasy nisoratana ho an'ny Smirna, apokalipsy toko 2 andiny 9 ka hatramin'ny 11. Dia ankehitriny zany isika dia mijery manokana an'ilay taratasy izay nisoratana ho an'ny fiangonana tao Pergamosy. Raha tsikaritra raha mijery any izao saritany izao isika dia hitantsika fa tsy kisendrasendra kory ny filaharany ireo taratasy ireo, fa manaraka tokoa ny lalana ny mpanatitra taratasy moa raha azoko ataontsika ohatr'izay ny postra zany tamin'izany fotoana izany, ny filaharany ireo taratasy ireo raha manomboka avy aty andrefana tsy mo andrefana amin'izay hoe tanàna farany akaiky indrindra ny Patmos izay toerana izay nisy any Jaona tamin'ny fotoana izay hoe niresahan'ny Jesosy Kristy manokana taminy. Ary eto isika dia mahita fa mandeha menatsinanana izany fizotrany izany lalana fanaterana taratasy izany. Hitantsika ihany koa fa ireo taratasy izay nisoratana ireo raha mahita nareo mandinika nareo dia mitovy foana ny rafitra izany taratasy ho an'ny fiangonana izany. Manomboka izany amina afatra manokana ho an'ilay anjely, ho an'ilay mpitondra afatra izay hoe ataon'Andriamanitra mitondra an'ilay taratasy ilay afatra ho an'io fiangonana io. Avy eo aorianan'izay dia misy fanehoana manokana an' Jesosy Kristy maneno voninahiny amina endrika anankiray izay hoe manindry na hoe mamerina ny efa nanehoany Jesosy Kristy ny tenany ao amin'ny apokalipsy toko 1 ny andiny 17 ka hatramin'ny 17. Avy eo manomboka miteny amin'izay Jesosy Kristy an'ilay afatra izay ananany ka miteny izy hoe fantatro. Ary rehefa manindry izy an'izay hoe fahafantarana izay dia manindry ny zavatra hoe afaka hoe ankalazaina ao anatiny izay ataon'io fiangonana io, ny lafiny tsara amin'ny zavatra ataon'io fiangonana iray manokana noratana io. Avy eo izy nefa dia miteny ihany koa ireo zavatra izay hoe hitany fa hoe indro kely ao anatiny izany ataon'ny fiangonana manokana izany. Dia avy eo izy mamarana an'izany amin'ny alalana fampitandremana ary ihany koa teny fikasana, teny fanomezana fanantenana ny momba ny farany. Zany no hitantsika ataony izany ny ataony Jesosy Kristy isaka ireo taratasy izay soratany ho an'ireto fiangonana anankifito ireto. Ka ireo fiangonana fito ireo dia fiangonana izay niforonina tamin'ny fitorian'i Paoly ny araka ny hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ny andininy 10 izay miteny antsika fa hoe ary naharitra 2 taona nigarangidina izany ka dia nandreny teny tompo izay rehetra nonina tany Azia na Jiosy na Jentilisa. Io faritra Azia resana anatin'ny tenin'Andriamanitra io faritra izay misy ny ireo fiangonana fito ireo. Ka na dia tsy tany amin'ireo toerana rehetra ireo azy Paoly dia ny fiatraikany fampianarana sy ny fitoriana ny filazantsara izay nataony dia niely tamin'ireo toerana rehetra ireo.
fantatritsika ihany koa ary tsara tsindrintsika izany fa iarahana fanenjehana ireo fiangonana ireo araka ny hitantsika amin'ireo andalana soratra masina samihafa ireo. Izany fanenjehana izany dia efa nitranga tamin'ny voalohan'ny fiangonana ataontsika hoe any amin'ny taona farany taona faha-80 any ho any, fa mbola mitohy ankehitriny amin'ny vanim-potoana izay nanoratana an'ity taratasiny ty bokin'ny apokalipsy ity aty amin'ny taona faha-90 mo izany, ary miamafy izany fanenjehana izany. Ho hitantsika eo mo ao amin'io andalana soratra masina izay misy antsika eo amin'ny 2:7 fa misy aza ny martiora vokatra izany fanenjehana izany. Tsy ny fanenjehana ihany ny atrehan'ireto fiangonana ireo fa eo ihany koa ireo fampianaran-diso. Fampianaran-diso izay maka endrika maro samihafa kanefany izay tena mahazo ny fiangonana tokoa izany, ary atrehan'ny fiangonana tokoa izany, na ny fiangonana tany Efesosy, na ny fiangonana tany Pergamosy moa izay misy antsika, na ny fiangonana tany Tiatira ihany koa, dia misy an'izany fanenjehana sy ny fampianaran-diso izany. Fa eo ihany koa ny atrehan'ny fiangonana ihany koa izay resahan'ny Paoly resahan'ny Kristy eto izay atrehan'ny fiangonana dia ny fangatsiahana ara-panahy. Ny fangatsiahana ara-panahy indrindra moa ny amin'ireo fiangonana tao Sardisy sy Laodikia. Ary tsara amintsika no mahita an'izay sehatra ankabeny izay, ary mialatsiny raha mamerina izay zavatra izay mety efa nataony namana teo aloha, fa tiako tsindriana izay satria ireo zavatra anankitelo ireo mbola atrehan'ny fiangonana na iainan'ny fiangonana ankehitriny. Koa lesina ho antsika hatrany ny fandiniantsika an'ireo taratasy izay nosoratana manokana ho an'ireo fiangonana ireo, kanefa misy hafatra na dia ho an'ny fiangonana ankehitriny. Ka eny ary todo isika andeha hijery manokana ny ao amin'ny Pergamosy. Izany Pergamosy izany dia eo amin'ny 80 kilometatra avaratry Smirna. Io tanàna io dia tanàna izay tena hoe nanana ny toerany ara-tantara tamin'izany vanim-potoana izany, ary tena niroborobo nanan-karena izany tanàna izany. Izy tahaka ny Efesosy sy Smirna no anisan'ny tanàna lehibe tamin'izany fotoana izany, ka natratra hatrany amin'ny 2 hetsy ny isan'ny olona izay monina ny eo amin'izany tanàna izany indraindray, fa eo amin'ny 5 hetsy mo matetika no mipetraka eo anivon'izany tanàna izany. Ny antony izay nahazony zany tanàna izany ohatrany hoe toerana lehibe ara-tantara ihany koa sy natonga an'zareo ny roborobo dia satria izany tanàna izany dia nanampy ny olona mponina teo amin'ny tanàna io, dia nanampy ny Romana tamin'izy ireo nandeha nanafika ny faritra Azia iny, dia izy ireo nanampy ny Romana andresy ny mpanjaka rehetra amin'ny faritra Atsinanana ny ranomasin'ny Mediterane iny. Ka noho izany izy ireo dia tian'ny Romana manokana ary nanana tombontsoa noho izany. Hitantsika eto ny sary ataontsika hoe sary ankapobeny n'izany tanàna izany. Acropolis moa no fantsona an'izany karazana tanàna izany, ny karazana tanàna izay hoe apetraka eny an-tampony tendrombohitra, ary ihany koa misy ny manda manodidina azy ao anatina manda, ary voarafitra amina fomba mahafinaritra izany tanàna izany. Izy ity dia tany amina ambonina tendrombohitra tsy tena hoe avo be, fa eo amin'ny 300 metatra ny avon'izany tendrombohitra izany, ary anisany araka ny efa niteneniko teo hoe ny tanàna izay farany nahafinaritra tamin'izany fotoana izany. Anisany nampalaza an'izany tanàna izany dia ny tranomboky izay nisy tao
Pergamosy raha hitanareo ny amin'ny sary dia hitanareo izany tranomboky izany dia io trano ngezabe eo akaikin'ny manda io izay hoe tsy dia lavitra ny manda izay misy an'ireo andry be dia be ireo akaikin'io amfiteatra io moa izany. Io no tranomboky tamin'izany fotoana izany. Ary na dia tsy ny roborobo tahaky ny Efesosy sy Smirna izy aza amin'ny lafiny ara-barotra, dia amin'ny lafiny kolotsaina kosa dia io tanàna io ny anisany hoe tanàna ivony ao tao Azia. Nampalaza azy mihitsy ny tranomboky io satria mihoatra ny 2 hetsy ny isan'ny boky na ny ataontsika hoe parchemin moa izany ny karazana hoe ny taratasy anoratana ny boky moa izany dia nisy mihoatra ny 2 hetsy ny isan'izany tao amin'io tranomboky io. Zavatra mahafinaritra ihany koa ny mahafantatra azy dia hoe ilay teny aza hoe Pergamosy, io teny io hoe Pergamosy io dia avy amin'ilay karazana taratasy nampiasain'ny olona tao amin'io tanàna io mba hanoratana. Tsy nampiasan'ilay papyrus na zatra hatr'izay izay azo avy tany Egypta moa izy ireo, fa nampiasa taratasy manokana izay vita avy amina hoditra biby ary izay natao nalama izany ka nampiasaina anoratana. Iny teny iny no ahazoana an'ilay teny hoe Pergamosy. Io tranomboky io rehefa azon'ny Romana moa ny tanàna dia taty afara taty dia natolotra ilay mpanjaka Romana Marc Antoine tamin'ny Cléopatra moa ny boky rehetra tao anatin'io tranomboky io. Ary izany dia ahitantsika ny toerana izay nananan'ny Pergamosy any amin'ny lafiny ara-kolotsaina izany tamin'izany fotoana izany. Kanefa tsy vitan'ny hoe ny kolotsaina ny amin'ny resaka fahalalana fotsiny no tena nanjaka tamin'izany tanàna izany, fa tena nanjaka tao koa ny fanompo-tsampy. Ny fanompo-tsampy. Tena Pergamosy zany dia tena nahita ny tenany ohatrany hoe ivony fitsinjovana ny fomba fiainana Grika sy ny fivavahana amin'Andriamanitra Grika moa izany. Nanana toerana iray manokana izy ireo ampovoan'ny tanàna izay tena hoe altara ho an'ilay Andriamanitra Grika i Zeus moa izany. Ary ny amin'izany altara izany, ny ambanin'izany altara izany izay hitanareo amin'ny sary eto fa nisy aza ny totohitra ngezabe mba hahafahanao miakatra aty amin'ny ambonin'izany. Fa eo ambany ihany koa dia mahita nareo ohatrany karazana sary maromaro izay natao tamin'ny izany altara izany, izay maneho ny fandresen'ny ataontsika hoe Andriamanitra Grika maro samihafa tamin'ireo olombelona izay nikiomy tamin'izy ireo tamin'izany fotoana izany. 430 metatra ny ahavony sy ny sakany izany altara izany, ary tena hitantsika amin'izany fa tena hoe nanana toerana goavana teo anivon'izany tanàna izany, zany toerana mpivavahana izany manokana izany dia ho altara ho an'ny Zeus io, ho an'ny Zeus io azafady. Fa tsy vitan'izay ihany koa fa nisy ihany koa ny toeram-pivavahana hafa manokana ho an'ilay Andriamanitra Grika hoe Athena sy Dionysius. Hitantsika tamin'izany zany fa tena hoe toerana izay tena hoe nanompo-tsampy io toerana io ka tsy mahagaga antsika ilay teny eo amin'ny 7:10 amin'io Apokalipsy 2 io hoe mitoetra ao amin'ny sezan'ny fiandrianan'ny Satana ianareo. Fa andao ny mbola ho jerentsika hoe inona ny mahatonga azy miteny an'izany manokana. Le fanompo-tsampy tsy hoe fanompoana ny Andriamanitra Grika irery ihany no ataon'izy ireo, fa misy toerana ihany koa izay nentina nivavahana tamin'i Kaisara. Izay nisy toerana izay nentina nivavahana ho an'ilay mpanjaka Romana moa izany dia ilay mpanjaka Augusta moa, César Augusta no nangana an'izany zavatra izany ho anazy sy ho an'ilay Andriamanitra vavy hoe Roma izay namboarina tamin'ny taona 720 tao aorianan'i Kristy izany. Ary
nasaina ny olona rehetra ao anatiny io tanàna io, ary ny olona rehetra eraky ny fanjakarana romana moa dia niterena isan-taona tsy maintsy mandeha manao fanatitra ho an'i Kaisara ary manaiky azy ho tompo, manaiky azy ho tompo. Ary rehefa manao izany ianao dia omena taratasy ohatran'ny karazana diplôma mihitsiny izay manome anao alalana mivavaka amin'izay Andriamanitra hafa izay tianao mandritry ny herintaona iny, satria ianao efa nanaiky nanambara fa Kaisara no tena tompo. Mazava ho azy ny kristianina teo an-toerana tsy nanao an'izany zavatra izany ka izany no nahatonga an'izy ireo lasa nenjena noho izany fijoroany amin'ny finoana izany, araka ny mbola ho hitantsika rehefa avy eo ihany koa. Fa misy anankiray ihany koa izay tiako tsindriana satria misy akony na dia ny amin'ny ankehitriny aza izany zavatra niseho tao a Pergamosy izany. Nisy ihany koa ny toerana anankiray araka ny hitanareo eo amin'io sary ambany ankavia io, ny amin'ny sary moa izany fa tena ngeza izany toerana izany. Toerana izay entina hivavahana ho amin'ny Asklepios. Ary io Asklepios io no tena horaisina hoe Andriamanitra ny Pergamosy. Izy ihany koa no atao hoe Andriamanitra ny fanasitranana. Andriamanitra ny fanasitranana. Ary ny toerana izay entina hoe hivantanana mba hivavahana amin'izany Andriamanitra izany no mitovitovy amin'ny hôpitaly ankehitriny. Nisy olona avy amin'ny eraky ny fanjakana Romana io izay tonga tao Pergamosy tao mba ho sitranina moa izany. Ary hitantsika fa anisan'ny fomba ahafantarana sy hamaritan'ny Asklepios ny tenany dia hitanareo io misy an'ilay bibilava izay manodidina na tena iray izay mbola ampiasaina mandra-pankehitriny eo anivon'ny hitanareo eny amin'ny farmasia ireny, hitanareo any amin'ny toeram-pitsaboana ireny, mbola maneho an'izany fanasitranana izany mandra-pankehitriny, izany hoe tena misy bibilava manodidina azy izany. Ary ny antony izany nahatonga an'izay zavatra izay dia satria izany bibilava izany dia nieritreretin'izy ireo tamin'izany fotoana izany anisan'ny fomba izay anasitranana ny olombelona. Koa nanana fomba anankiroa izany ianao raha tonga tany amin'izany hôpitaly izany, raha te hanasitrana ny tenanao ianao dia misy fomba anankiroa ahafahanao manao izany. Ny voalohany dia misy an'ireo ohatran'ny karazana toerana izay ahafahanao mandro ireo araka ny hitanao ao amin'ny sary izay mbola ahitana aza na amin'ny ity andro androany ity. Misy ohatran'ny karazana toerana zany izay ahafahanao mandro dia ao anatin'ireo fandroana ireo no eritreretina hoe azonao fanasitranana. Kanefa misy fomba anankiray ihany koa izay nieritreretin'ny olona hoe mitondra fanasitranana dia miditra ao amin'ilay karazana tempoly ny Asklepios ianao dia matory amin'ny tany, ary rehefa manotory amin'ny tany io ianareo dia lasa misy bibilava be dia be izay mivoaka avy ao amin'ny toerana samihafa ao anatin'io tempoly io ary dia miakatra amin'ny vatanao. Tsy bibilava misy poizina moa mazava ho azy fa nieritreretina fa hoe rehefa mifampikasokasoka amin'ny vatanao ireo bibilava ireo dia mandefa, mampita hery izay manasitrana anao ireo bibilava ireo. Tsy mampatsiahy zavatra anankiray avy amin'ny ten'Andriamanitra ve na dia izany zavatra izay inon'ny olona sy ataon'ny olona izany. Hitantsika fa tany am-boalohany ny fomba izay nisehoan'ny Satana tamin'ny olombelona dia amin'ny endriny amin'ny maha-bibilava azy, ary amin'izany endriny amin'ny maha-bibilava azy izany no namitahany ny olombelona. Ka azontsika izany fa tena ohatran'ny hoe satanika mihitsiny izao zavatra nataon'izy ireo tao amin'io tempolyn'ny Asklepios io, ka tsy gaga isika raha ampiasain'ny ten'Andriamanitra ilay teny hoe tena ao amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana no misy anareo. Noho izany
ny kristianina tamin'izany fotoana izany dia tena niarahana fanenjehana isan-karazany, fanenjehana amin'ny lafiny ara-tsosialy, satria izy ireo tsy mety nandeha nanao an'ilay fiankohofana sy ny fanatitra eo anolohan'ny kaisara, fanenjehana ara-bola, ara-nasa ary ara-pitsarana ihany koa, ary niatra manaina mihitsy ny aza izany fanenjehana izany. An'ilay fanambarana manetriketrika izay ataon'ny Kristy fa tena fantany tokoa, izay honenany ireto mpino eo ao Pergamosy ireo. Fantatro ozy fa ianareo dia mipetraka maharitra monina amin'ny teny fototra dia moa ilay teny hoe katoikeo, izay midika an'izay hoe tsy mandalo ianareo fa tena hoe ao mihitsy ny fitoeranareo, tsy mpivahiny ianareo, tsy mpitsidika ianareo fa mitoetra ao anatin'io toerana io. Ao ny toera fonenanareo isan'andro, hoy ny tenin'Andriamanitra. Kanefa na dia mitoetra eo amin'ny seza fiandrianan'ny Satana aza no misy anareo, dia mampatsiahy izy hoe azadino fa ianareo dia mpivahiny nefa. Mampahery izy ny amin'izany hoe fampatsiahivana izany fa hoe mpivahiny nefany isika eto amin'ity tany ity. Eny, misy ny toerana izay hipetrahantsika, misy ny toerana izay misy antsika, kanefa eto an-tany dia mpivahiny isika. Parokeo isika fa tsy katokeo isika eto an-tany. Izay teny samihafa izay no tena hoe tiako tsindriana amintsika voalohany indrindra, fa izany teny izany dia entina mba hitondrana antsika fampatsiahivana aloha voalohany indrindra. Fampatsiahivana fa marina fa eto an-tany isika ankehitriny fa mbola mivahiny fotsiny ihany isika. Ny tena tanànantsika, ny tena maizazy antsika dia mamponina ny lanitra antsika, araka ny teny ao amin'ny Filipianina 4:20. Fa isika eto an-tany dia mpivahiny fotsiny ihany. Tsy eto ny tena tanànantsika, fampatsiahivana ho antsika izany. Fa sady fampatsiahivana ho antsika izany no ihany koa hoe fampaherezana sy fampiononana. Eo anatrehan'ny fanenjehana, eo anatrehan'ny fanerena avy amin'izao tontolo izao, eo anatrehan'ny sedra maro samihafa izay mety atrehantsika na ho antsika ankehitriny, ny amin'ny toeram-piasanantsika, any am-pianarantsika, amin'ireo mpiray vodi-rindrina amintsika, eny na dia mandidina ny fiangonana aza dia mila tadidintsika fa tadidin'Andriamanitra isika amin'izay toerana izay hipetrahantsika, fa ary tadidin'Andriamanitra ihany koa fa mandalo fotsiny isika eto, ampandalovany an'izao tany izao isika, ary mbola hoentiny any amin'ilay toerana izay tena ho katokeo antsika, izay tena honenantsika mandrakizay miaraka aminy. Zany no hitantsika eto ny amin'izany teny Jesosy Kristy hoe fantatro, fantany re rahalasy anabavy ny andalovanao ankehitriny. Fantany fa betsaka ireo fanoherana eto amin'izao tontolo izao, betsaka ireo izay mandany finoana kristianina ary manenjika antsika amin'ny maha-kristianina antsika, fa mampatsiahy antsika izy ny maizazy antsika, ary mampahery antsika izy ny amin'izany hoe fahafantarany an'izany fandalovantsika izany eto amin'ny zao tontolo izao izay mbola anjakan'ilay andrinan'izao tontolo izao dia Satana moa izany. Ka andao ary isika hijery hiverina kely nefa ny ao anatrehan'izay raha efa napetraka izay hoe sehatra na ny tontolo izay misy ny tantara izany, misy an'ity taratasy manokana ny soratana ho an'ny Pergamosy ity, dia andao isika hiverina eo amin'ny andininy 12. Eo amin'ny andininy 12 izay tenenany hoe ary soraty ho an'ny anjelan'ny fiangonana any Pergamosy, izao no lazainy ilay manana ny sabatra 2 lela maranitra. Maneho ny tenany amina fomba manokana Jesosy Kristy eto. Ary io teny io hoe sabatra io dia teny izay ampiasaina intsivy ao anatin'ity bokin'ny Apokalipsy ity.
Ary misy karazany roa moa no karazana sabatra izay resahana ao anatiny izany, ary ity resahana eto manokana eto dia maneho sabatra anankiray izay lava roa lela. Araka ny itenenana eto dia sabatra anankiray izay anehoana fa hoe andeha handrava fahavalo. Resaka fitsarana, resaka fahefana no tena aseho ao anatin'izany fampiasana an'izany teny izany hoe ilay manana ny sabatra roa lela maranitra izany. Izany dia maneho ny fahefana tsy aitohaina sy ny hery manimba ananan'Andriamanitra moa izany rehefa ampiatra ny didy mpitsaraniny izy. Miteny antsika mazava any amin'ny Jaona 5:4 sy ny 5 manaraka izay, ny amin'izany fahefana izay nomenan Jesosy Kristy izay ny hitsara an'izao tontolo izao ary ny hanavaka ireo izay mino azy ny amin'ireo izay tsy mino azy. Mbola ho andeha sarahan'i Kristy ny mpino, ary ny kristianina dia tsy eo ambany ny fitsarana izay ho ataon'Andriamanitra rehefa hanameloka an'izao tontolo izao Jesosy Kristy. Ny tenin'ny Kristy no anisany aseho ihany koa ny amin'izany sarina sabatra izany. Fantatritsika loatra izany sabatra roa lela izany no teny ampiasaina any amin'ny Hebreo 4:2. Ka ny tenin'ny Kristy, ny tenin'Andriamanitra, iny no ataontsika hoe refim-pitsarana. Iny no andeha ampiarin'Andriamanitra rehefa andeha ampiatra ny fitsarany izy. Rehefa tsy niaina araka ny tenin'Andriamanitra, ny fitsipika ny tenin'Andriamanitra ny olona anankiray, indrindra ny amin'ny finoanan Jesosy Kristy, dia eo ambaniny izany fitsarana izany. Koa noho izany ity anarana izay ampiasain'i Jesosy Kristy ity ny amin'ny anehoany ny tenany dia manasongadina ny fahefany, ny fahalalany zavatra rehetra sy ny mampitsara azy, ka hanadio ny fiangonana izy ary tsara an'izao tontolo izao. Zay no tena tsindriana ao anatin'izany teny tokana hoe fehezany teny tokana izany hoe ilay manana ny sabatra roa lela maranitra. Tadidio fa io sabatra roa lela, io sabatra Andriamanitra io dia ny tenin'Andriamanitra dia sady io no hitsaraina ny olona ivelan'ny fiangonana, fa io ihany koa no andeha anombanana ny fiainantsika izay anisan'ny fiangonan'Andriamanitra. Sabatra roa lela maranitra tokoa izay afaka miditra any anatin'ny fotsika, any anatin'ny fisainantsika any, ary mahita sy mandrava izay tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra. Koa rehefa avy naneo ny anarany i Kristy eto, ny anarany manokana izay entiny iresahana amin'ny tompino ao Pergamosy ireto, izy dia miresaka indray izy eo amin'ny 5 manaraka momban'izay ankasitrahany. Momban'izay ankasitrahany. Ary miteny izy eo amin'ny 5:13 fa tena ankasitrahany, anisan'ny tena ankasitrahany ny amin'ireto mpino tao Pergamosy ireto, dia izy ireo izay hoe mitana mafy ny anarany. Mitana mafy ny anaran'i Kristy izy ireo ary tsy menatra an'izany anarana izany. Mifamatotra amin'izany anarany izany ny maizy azy rehetra. Ny anaran'i Kristy dia tsy hoe fotsiny hoe ilay teny hoe Jesosy Kristy, fa izay mifamatotra rehetra amin'izany anarana izany. Ny toetrany maizy azy, ny Andriamanitra tanteraka azy, ny olombelona tanteraka azy, ny teraka Virginia azy, ny hoe ny tsy izy amin'ny tsy mampanota azy, tsy nanota izy na dia indray mandeha, sy ny asa famonjena izay nataony ho an'ny mino izany. Izany rehetrarehetra izany dia tafiditra ao anatin'izany anaran'i Kristy izany. Ka niazona mafy ny fotom-pinoana momban'i Jesosy Kristy ireto mpiangona tao Pergamosy ireto.
fa tsy zany ihany no ankalazan'ny Kristy azy ireo, fa tsy nandany finoana ihany koa izy ireo, na dia teo aza ny fanenjehana ary na dia niantra manaina aza izany fanenjehana izany, dia izy ireo dia tsy nanda ny finoana. Mba pampatsiahantsika an'ireo voatanisa ao amin'ny Hebreo 1:12, ireo izay nandresy fanjakana tamin'ny finoana, hoy ny ten'Andriamanitra manomboka eo amin'ny 2:30, ireo izay afaka tamin'ny lelan-tsabatra raha nalemy dia nampatanjahana, ireo izay hoe nampijaliana ho faty ny sasany nefa tsy mety nanao izay ahafahany mba ahazony fitsanganana tsara lavitra hoy ny ten'Andriamanitra, ary ny sasany niaritra fanesoana sy kapoka mafy ary fatorana sy tranomaizina koa, notoraham-bato izy notsofana, nalaim-panahy no vonoina tamin'ny sabatra. Zay no voatanisa ao amin'io Hebreo 1:12-13 io, ny amin'izany karazana fanenjehana nahazo ny kristianina no ny finoany izany. Anisany ohatra izay asongadina amin'izany dia i Antipasy izay antsoiny Jesosy Kristy mihitsy ny eto hoe martiorako. Anisan'ny tsetratsetsa-tsiaritra mahafinaritra eto dia ilay teny hoe martiorako dia afaka adikantsika ihany koa hoe vavolombelona matoky. Lehilahy matoky moa ny tenenana anazy, afaka hitenenana anazy ihany koa hitenenana anazy eto amin'ity 7:17 io teny izay ampiasaina io hoe vavolombelona matoky io teny io ihany no ampiasaina momba ny Jesosy Kristy. Io teny io ihany no ampiasaina momba ny Jesosy Kristy ao amin'ny Apokalipsy 1:5 raha miteny izy hoe ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina. Antipasy vavolombelona marina, martiora marina, lehilahy matoky izay nijoro tamin'ny finoany, izay tsy nanda ny finoany. Ary raha mandinika ny boky ny tantara isika dia io Antipasy io ny any amin'ny voatantara any amin'ny boky ivelan'ny Baiboly moa izany dia ny nahazo azy dia satria izy tsy nanaiky lay nanao an'ilay fanatitra ho an'ny Kaisara moa sy anambara fa hoe Kaisara no Andriamanitra, na hoe Kaisara no tompo, dia natao tao anatina karazana omby sarin'omby moa zany varahina izy, ary ny sarin'omby varahina iny no napiretina, no nasiana afo tao ambaniny. Ka Antipasy zany maty nangotragotraka tao anatiny izany omby varahina izany. Tena mafy izany fahafatesana izany, kanefa tao anatiny izany fahafatesana izany izy dia tsy nivadika mihitsy, tsy nivadika izy tamin'ny fanekeny sy ny fanarany any Jesosy Kristy. Fampatsiahivana antsika izany fa araky ny teny ao amin'ny Timoty 2:7-12 hoe eny izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Fampatsiahivana ho antsika izany. Indraindray isika kristianina ankehitriny satria tsy tena matsapa ny angidin'ilay fanenjehana amin'izay lafiny hoe miatra manaina azy izany, dia adinontsika fa tena misy an'izany ady ara-panahy izany izay atrehan'ny kristianina. Fa ireo izay tena te hijoro amin'ny fomba mahatoky amin'ny fanarany an' Jesosy Kristy dia tsy maintsy iarahan'ny fanenjehana noho izany finoana izany. Fa afaka mijoro ihany koa isika manao ohatra ny retim-pino tao Pergamos ireto, ka mitana mafy ny anaran'i Kristy, ny fotom-pampianarana rehetra izay atolotry ny tenin'Andriamanitra antsika momba an'izany Kristy izany, ary tsy manda ny finoana isika ny amin'izany. Kanefa tsy mankalaza an'ity fiangonana ity fotsiny no ataon'i Jesosy Kristy eto amin'ity taratasy eto ihany koa, fa hitantsika indray eo amin'ny 4:4 sy 5:12 fa misy ihany koa an'ireo zavatra izay nampanahan'i Kristy. Misy an'ireo zavatra izay nampanahan'i Kristy momba n'ity fiangonana ity.
Ny nampana azy dia noho ny fitanan'izy ireo, fitazoman'izy ireo, fiazonan'izy ireo ny fampianaran'ny Balama. Ny fampianaran'ny Balama zay no teneniny teo amin'ny 1:20 hoe kanefa mana teny kely aminao aho, fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama, izay mitana ny fampianaran'ny Balama. Inona no hoe tia nahatongavana ny amin'izany fampianaran'ny Balama izany? Toy izany eto hoe ilay nanome fo an'i Balaka anisy fahafitoniana teo anoloan'ny zanak'Israely hena naterina tamin'ny sampy sy hijangajangana. Zay no anisan'ny fanazavana zay ananantsika eto amin'ity andininy ity. Kanefa raha mijery isika hoe ao anatin'ny baiboly hoe aiza sy aiza daholo no voaresaka ny momba n'izany Balama izany, mazava ho azy dia ny tantaran'ny Balama dia hitantsika voalohany indrindra ny any amin'ny bokin'ny Nomeria moa dia arak'izany ny fomba izay hoe nanandraman'ny Balama hitondra ny tenin'ny Balaka, kanefa novain'Andriamanitra moa izany teny izany, tsy navelan'Andriamanitra izy hanozona ny zanak'Israely fa vao maika aza ny hanonona fitahiana ny amin'izany zanak'Israely izany. Ka inona moa ny izany fampianaran'ny Balama izany? Dia misy endrika telo angambany tsara tsindrinitsika. Ny voalohany dia hoe ny lalan'ny Balama. Izany lalan'ny Balama izany dia ny fitadiavana harena sy ny tombontsoa ho an'ny tena manokana. Ka izay ny antony nanaovany an'ilay fivavahana dia nitady ny tombontsoany manokana avy tany amin'ny Balaka moa izy tamin'ny nanekeny an'izany hoe andeha hitondra teny ho an'ny Balaka izany. Ny faharoa ihany koa dia misy ny fahadisoan'ny Balama araka ny hitantsika any amin'ny Joda 1:1 1:20, satria tena disy tanteraka izy satria tsy nahita jamba ny amin'ny teny fikasana izay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ary Andriamanitra satria efa nanao fanekena tamin'ny Israely tsy afaka hivadika ny amin'izay fanekeny nataony izany. Nefa ny ajamba diso hevitra tanteraka i Balama tamin'izany raha nieritreritra fa hoe afaka ny andeha hanozona ny firenena izay efa nanaovan'Andriamanitra fanekena moa izany. Fa ny fahadisoana fahatelo ihany koa dia ny fampianarana. Ny fampianarana mihitsy no diso. Izany fampianarana izay nentin'ny Balama izany dia ny fampianarana izay mampifangaro ny fanaon'izao tontolo izao ny amin'ny fomba fivavahana. Eto hitantsika dia voasoratra manokana eto amin'ny 4:20 ny finanana hena izay naterina tamin'ny sampy sy eo ihany koa ireo karazana fanarahana ny filana ara-nofo rehetra izay nataon'ny olona tamin'izany fotoana izany. Izany hoe raha fitinina moa izany ny fampianaran'ny Balama dia fampianarana izay feno faharatsiana sy fifangaroana amin'izao tontolo izao. Nisy zany teo anivon'io fiangonana tao Pergamos io, nisy zany ireo olona teo anivon'ny fiangonana izay manao an'ilay atao hoe syncrétisme, mampifangaro ny fanaon'izao tontolo izao, ny fombafomba ara-kolotsaina, ny fanao ny mpanompo-tsampy aza amin'ny fivavahana. Misy amin'ireo olona ireo izay tena hoe nilatsaka tanatin'ny fijangajangana sy ny fanaovana zavatra maro samihafa izay mifandraika amin'ny fivavahana amin'ny sampy. Koa noho izany izy ireo dia ampitandreman'Andriamanitra, ampitandreman'i Jesosy Kristy eto, mampana azy in'izany zavatra izany. Fa tsy hoe nitanany fampianaran'ny Balama ihany izy ireo, fa nisy ihany koa ny sasany teo anivon'ny fiangonana ireo izay mitana ihany koa ny fampianaran'ny Nikolaita. Tsy de tena azo antoka moa hoe iza marina ireto Nikolaita ireo, fa efa hitantsika izy ireo tany amin'ny taratasy izay nisoratana ho an'ny fiangonana tao Efesosy. Fa eto zany io fampianaran'ny Nikolaita io dia efa mipetraka mihitsiny eo anivon'io fiangonana tao Pergamos io.
anisan'ny fampianaran'ny Nikolaita moa dia ny ohatran'ny hoe fanandratana ny olona sasany manokana ny mpitondra fiangonana moa izany. Hoe izy ireo dia manana ohatran'ny hoe fahalalana manokana ambonimbony noho ny olona tsotra, koa noho izany izy ireo dia miavaka ambony noho ny olon-kafa moa izany. Koa noho izany lasa misy fizarana roa zany eo anivon'ny fiangonana, misy an'ireo izay tena manana fahalalana, ireo izay ambonimbony, ary misy ireo ambany. Fantatritsika fa na dia ankehitriny eo anivona fiangonana sasany dia mbola misy ny fanandratana ny olombelona sasany ho anana fahalalana manokana sy toerana manokana eo aratrehan'Andriamanitra moa izany, ka lasa indraindraina indray ireny olombelona ireny mihoatra no Andriamanitra. Ireo fahadisoana anankiroa ireo dia samy mbola misy eo anivon'ny fiangonana ankehitriny. Isika dia tokony mijoro amin'ny maha hoe miavaka, olona izay nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, ny fomba izay tenenan'ny ten'Andriamanitra antsika any amin'ny Petera 2:2-6. Koa noho izany miavaka ny amin'izao tontolo izao, tsy mifangaro amin'izao tontolo izao, tsy mitady ny marimaritra iraisana amin'izao tontolo izao, fa tena mila mijoro isika ny amin'izay inontsika amin'ny kristianina antsika, tena mila mijoro isika ny amin'izay inontsika momba an'i Jesosy Kristy, ary mila mitandrina isika sao dia efa tafiditra eo anivon'ny fiangonana ny fakany syncrétisme. Izany hoe ny fijerin'izao tontolo izao, ny fanaon'izao tontolo izao afangaro ny amin'ny fombafomba fivavahana. Ny mety ataontsika ary ny mitranga ankehitriny aza dia ny hoe noho ny fieritreretana fiheveran'ny diso fa hoe satria voavonjy ny fahasoavana dia afaka miaina araka an'izay tiany, dia betsaka ireo karazana fomba an'izao tontolo izao lasa tafiditra eo anivon'ny fiangonana. Betsaka ireo zavatra izay tena hoe tsy itenenana ny kristianina satria hoe malalaka isika amin'ny Kristy, afaka manao izay tiantsika. Ka na fiakanjo io, na resaka hira io, na resaka fomba fanao io dia lasa mifangaro amin'ny fanao n'izao tontolo izao isika. Mila tadidintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 4:4 izay miteny hoe ry mpisitaka mijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao. Koa na iza te ho sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Tsy misy marimaritra iraisana izay tokony ananantsika amin'izao tontolo izao, fa isika dia nantsoina hiavaka tanteraka amin'izao tontolo izao. Mbola mitohy hatrany ny afatra izay ananan'ny Kristy ho an'ny fiangonana eo amin'ny 7:12 sy 7:20, ary ny antso izay ataony ho an'ireo olona eo anivon'izany fiangonana izany izay mampifangaro ny finoana kristianina amin'ny fanompo-tsampy, dia ny afatra izay omeny dia hoe mibeba fa raha tsy zany dia ho avy aminao faingana aho ka mely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Ilay sabatra izay efa nitsindriny tary aloha no andeha ho ampiariny, no andeha ho ampiasainy amin'ireo olona izay tsy mibebaka. Izany fibebana izany dia fiovan'ny fisainana izay mitarika fiovan'ny zavatra atao. Noho ny fiovana izay vokarin'ilay ten'Andriamanitra ato anatiny dia miova ihany koa ny atao aty ivelany. Raha tsy manaiky izy ireo dia hamely azy ny tompo, ary teny mahery vaika izay ny ampiasaina izany, ary zany no tena tokony hampatahotra antsika, mampangovotra antsika eo anivon'ny fiangonana. Ny tena mampatahotra indrindra dia tsy ny hoe fandehanana any amin'ny hafobe, ny tena mampatahotra indrindra dia izany hoe ho velezina, ho tsaraina sy homelohin'ny tompo izany. Izany hoe iarahan'ny fatezeran'ny tompo izany ny zavatra farany matahotra indrindra mety mahazo ny olombelona. Zany
no tokony ho atahorana. Ary indrindra ho an'ireo izay hoe mandoto ny fiangonana, ireo izay mitondra fampianaran-diso eo anivon'ny fiangonana, dia tandremo izy fa ho afaingana izy fa i Jesosy Kristy tsy amela an'ireo izay mandotona manandrana mandrava ny vady ho ampiakariny dia ny fiangonany, tsy amela an'ireo ho hafahafa maina izy, fa dia ho asika tokoa ho amin'ireo izay manandrana mandrava ny fiangonana moa izany. Koa mila mitandrina isika fa izany fifangaroana amin'izao tontolo izao izany dia ohatran'ny karazana cancer, ohatran'ny karazana aretina miparitaka eo anivon'ny fiangonana, ary raha tsy mibebaka any amin'izany ny eo anivon'ny fiangonana, raha tratran'izany aretina izany, dia ho afaingana Kristy ary andeha amely hanasazy an'izany fiangonana izany. Anisan'ny lahara-pamena tokony hananantsika eo anivon'ny fiangonana ny tena mametraka antsika ho miavaka, ho masina, hitombo ny amin'ny fahamasinana eto anivon'izao tontolo izao. Eny, misokatra ny fiangonana ho an'ireo izay tsy mino, fa tokony ho tsapany tokoa, fa raha tsy mibebaka ny amin'ny fahotana izy ary mandray an' Jesosy Kristy sy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana, dia na dia ao anatin'ny trano fiangonana tsy anisan'ny fiangonana izy, tsy anisan'ny fiangonana izy, fa mila mandray ny filazantsara an' Jesosy Kristy. Misy ny antso izay ataon'ny tompo, fa misy ihany koa eto ny fampanantenana izay ataony eo amin'ny 7:10 eo. Misy ny fampanantenana, ny teny izay omeny mba apitraka an'ireo izay tena mibebaka, apitraka an'ireo izay tena miaina an'izany finoana kristianina amin'ny fomba matoky izany. Mampanantena zavatra anankiroa izy eto. Mampanantena mana miafina, mampanantena izy an'ilay tena le hoe ilay mofo naina, araka ny izay efa nampanantenainy moa tany amin'ny bokin'ny Jaona. Nisy an'ilay mana izay nohan'ny razan'ny reto nohan'ny razabe eo amin'ny finoana moa izany dia ny Jiosy moa izany tany an'efitra Jaona 4:7 hoe ny razanareo nihinana ny mana tany an'efitra nefa maty ihany. Fa ity mana anankiray izay resahany ity dia mana izay tena hoe anomenao aina mandrakizay. Tsy inona moa izany fa i Jesosy Kristy, ilay mofinaina. Jaona 4:1-5 ny tenany mihitsiny no andeha omeny, no andeha ho atolony mba azontsika an'izany fiainana mandrakizay miaraka amin'izany. Mampanantena mana miafina izy ary mampanantena ihany koa vato fotsy manokana izay misy anaram-baovao voasoratra ny amin'izany vato fotsy izany. Inona ny hevitra izany vato fotsy izany? Maro samihafa ny fomba izay anandramany ireo mpandinika anazavana an'ilay hoe inona tsara moa io vato fotsy io, satria nisy fomba maro samihafa moa ny nampiasain'ny olona an'izany vato fotsy izany tamin'izany fotoana izany. Voalohany indrindra ny vato fotsy dia nieritreretin'ny olona sasany hoe io dia vady sarobidy latsaka avy any an-danitra. Misy zany ny vato mihitsy ny manokana izay hoe alatsaka Andriamanitra avy any an-danitra. Ireo Rahaby tamin'izany fotoana izany no nampiely an'izany fiheverana izany hoe ohatran'ny karazana hoe vato fotsy mangatsakatsaka, tena hoe mamirapiratra moa tena afaka antikanana io teny io hoe fotsy io ihany koa, ka nieritreretina fa hoe vato sarobidy latsaka avy any an-danitra io, latsaka avy any an-danitra io vato fotsy io. Izany moa dia afaka raisintsika ihany ny amin'ny finoantsika, ny amin'ilay hoe ny isika dia mahazo zavatsoa avy amin'Andriamanitra, arotsaka Andriamanitra avy any an-danitra. Misy indray ireo izay mieritreritra fa io vato fotsy io dia io no ampiasaina tamin'izany vanim-potoana izany mba hanaovana didim-pitsarana. Raha afaka ianao dia vato fotsy no atsangana, ary raha meloka ianao dia vato mainty no atsangana. Raha zay le hevitra le vato fotsy dia afaka ampiarintsika ihany ny amin'ny maha-kristianina antsika izany, satria isika koa dia voavela ny helontsika ary tsy meloka eo anatrehan'Andriamanitra intsony isika noho ny nataony Jesosy Kristy. Fa mbola misy hevitra hafa ihany koa nentin'ny olona momba an'izany vato fotsy izany dia ny hoe
izany vato fotsy izany dia maneho ny fahasambarana. Raha manana andro sambatra mahafinaritra ianao, mahafinaritra ny andronao, dia vato fotsy no atao ao anatina karazana vata moa izany no atsipy anatina vata moa izany. Raha sendra andro manjombona dia vato mainty no atsipy ao anatin'io vata io. Dia izany moa dia fiheverana fa hoe rehefa bebetsaka le fotsifotsy dia manampiny amin'ny fifaliana hoe nanana fiainana mahafinaritra ianao. Izany fiheveran'ny olona tamin'izany fotoana izany. Ny amintsika moa dia fantatritsika fa tsy hoe arakarak'izay vato atsipy eo, fa fantatritsika ihany koa fa ny vato fotsiny fifaliana, fiaina feno fifaliana no ananantsika eo amin'ny Kristy, izay efa nanome antsika ny fifaliany ary tsy misy afaka mandrobaka an'izany fifaliana izany avy amintsika araka ny teny ao amin'ny Jaona 1:2-2. Misy ihany koa ireo izay mieritreritra fa izany vato fotsy izany dia nampiasaina mba ahazona chance, mba anintona vintana izany, mba ho tsara vintana moa izany. Zay no fieritreretana tamin'izany fotoana izany, ka ny mba ahazona an'izay vintana tsara izay dia misy ny Andriamanitra, anarana Andriamanitra izay hitadiavanao an'izay vintana tsara izay zany no tokony hoe nosoratana teo amin'io vato fotsy io. Ka hoe sady miasa zany le vato no miasa ihany koa ilay anarana ao ambadika an'ilay vato. Zay no fiheveran'ireo mpanompo tsampy tamin'izany fotoana izany. Mino aho fa tsy zay angamba ny hevitry ny teny izay tiany Kristy ampiasaina eto, fa ho antsika ihany koa, isika ihany koa dia misy anarana manokana izay hosoratan'Andriamanitra ny amin'iny vato iny, fa tsy nanarana andriamanikafa na sampy moa izany, fa ilay anarana izay atolo manokana ho antsika. Ny fomba anankiray ihany koa izay nampiasaina ny vato fotsy tamin'izany fotoana izany dia ny fomba izay anehoana finamanana akaiky. Rehefa misy olona anankiroa izay tena hoe anindry fa tena fampinamana izy ireo, ifanome tokony amin'izany, dia maka vato fotsy anankiray izy ireo, dia tapahana roa, dia samy tazona ny ampahany anankiray. Fanomezana antoka zany fa tena efa misy fifandraisana akaiky eo. Isika ihany koa dia efa manana antoka ny amin'ny fifandraisantsika akaiky ny amin'ny Jesosy Kristy. Misy ihany koa ireo izay nampiasa an'izany vato fotsy izany no nampiasaina ahazona miditra amina fety, amina toerana anankiray manokana. Rehefa misy ny zany misolo ny carton d'invitation, rehefa misy ny fety karakaraina izany, dia izay olona mitondra an'ilay vato fotsy no zaraina ho an'iny fety iny ihany no afaka miditra ao anatin'ilay fety. Isika ihany koa dia noho ny fananantsika ny Jesosy Kristy ao amin'ny fiainantsika sy ny tombo-kasen'ny fanamasina, dia isika ihany koa, isika irery ihany no afaka miditra ny amin'izany fampakaram-badin'ny zanak'ondry izany. Fahavalo farany, efitra fahavalo farany, fasivy farany azafady, ilay anankiray moa dia le hoe natao mba anondrona ny zom-pirenena, tsy dia ho velariko fa mazava angamba izany fa ny olo-pirenenantsika dia hoe isika ponina ny lanitra. Fa ny fomba farany izay nampiasaina an'izany momba an'izany vato fotsy izany, fomba nampiasaina an'izany vato fotsy izany tamin'izany fotoana izany dia momba ireo izay niady, le atao hoe gladiateur, ireo izay mpiady tamin'izany fotoana izany. Raha nisy olona anankiray izay tena hoe niady izy nandritry ny fiainany ray manontolo ary tsy maty moa izy mazava ho azy, fa efa niala amin'izay, tsy ho mpiady intsony, efa andeha hisotro ronono moa izany, dia raha tena olona anankiray izay tena nanahay niady izy, dia omena vato fotsy ka misy an'io soratra hoe SP io amin'ny izany vato fotsy izany. Ilay dikan'ilay SP dia hoe spectatus. Ilay dikan'ilay spectatus dia hoe nosedraina ary voapirofo fa mahery fo ka hajaina izy ankehitriny. Zany no voasoratra ny amin'izany vato fotsy izany. Afaka raisintsika ho antsika ihany koa izany amin'ny maha-kristianantsika sa tsy izay. Isika ihany koa dia sedraina ankehitriny ary
mitombo ny amin'izany finoanan'i Jesosy Kristy izany ary omen'Andriamanitra ny toerana ao amin'ny voninahiny any an-danitra isika any am-parany any raha maharitra hatramin'ny farany. Isika ihany koa zany mety mahazo an'ilay vato fotsy izay manamarika fa tena navita ny hazakazaka hatramin'ny farany isika. Tsy tena fantatra inona ny tena tiany Jesosy Kristy tenenina rehefa niteny izy hoe omeko vato fotsy ianareo, fa raha ny fiheverako azy ary noho ny tontolo ara-tantara moa izany dia io hevitra farany io no anisany mety voamarika ao anatin'izany vato fotsy izay omeny tompo izany. Sady misy an'ilay soratra zany hoe mpandresy navita ny hazakazany hatramin'ny farany, no misy ihany koa an'ilay anarana vaovao izay voasoratra ny ao amin'io vato fotsy io. Vaovao ara-potoana satria mbola anarana izay mbola tsy fantatrao, mbola tsy anananao izany, fa vaovao ara-kalitao ihany koa. Dikan'izany hoe karazana anarana vaovao ary karazana anarana izay mbola tsy nisy nanana, mbola tsy nisy nieritreritra teo aloha. Izany zany dia maneho fa zavatra vaovao avokoa ny zavatra rehetra. Ilay Jerosalema vaovao, ilay hira vaovao, ny lanitra sy ny tany vaovao, ary ho avozin'Andriamanitra ny zavatra rehetra, hoy ny ten'Andriamanitra, ary isika koa ao anatin'izany plan'Andriamanitra izany. Ireo izay maharitra hatramin'ny farany dia omen'Andriamanitra anarana vaovao. Izany anarana vaovao izany dia maneho an'ilay fifandraisana manokana sy akaiky amin'io Jesosy Kristy io. Izy mahafantatra anao amin'ny fomba manokana, manana fiombonana aminao amin'ny fomba manokana izy, ka mampanantena zany Jesosy Kristy fa rehefa ho avy izany fotoana izany dia hanana fifandraisana akaiky aminy izay azy. Ho tapitra ny fotoana ny fanenjehana, ho tapitra ny fotoana izay hoe atahorantsika intsony an'izao tontolo izao, fa tena hoe eo anilan'ny Kristy mandrakizay isika. Koa dia mampahery antsika tokoa ity taratasy izay soratana ho an'ny fiangonana tao Pergamosy izao. Mampatsiahy antsika tokoa fa tena mila miady tsara isika ary manohy hatrany, na dia eo aza ny karazana fanenjehana, na dia eo aza ireo fampianaran'ny diso izay miroborobo manodidina antsika, dia isika dia tsy maintsy mijoro hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy amin'ny fotom-pampianarana izay mifandray an'izany, satria any amin'ny farany dia hanome antsika ny tenany ary hiaraka aminy mandrakizay, miaraka amin'i Jesosy Kristy isika ka tsy hanapataperana ny fahasambarana amin'izany. Amen. Alasarina na ny Apokalipsy araka ny Baiboly.